Izay ny amin'iny vaovao iny fa amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao dia maro hetsika samihafa manerana ny nosy. Anisan'izany indrindra ny hetsika atao an'ny fandriana erahan'ireo tanàna manamorona ny renirano fisakana iny. Raha ny nambaran'ireo mpikarakara dia olona 510 no andrasana amin'izao hetsika ara-kolontsaina sy fanatanjahantena izao. Hetsika ampahafantarana ny tantaran'ny faritra amin'ireo komina manamorona ny renirano fisakana iny, karakara ny fikambanan'ireo olona avy amin'ny faritra iny, izay mikambana ao anatin'ny ANF na ny Association des Natifs de Fisakana. Hetsika ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena no ho hitan'ny fandriana mandritra izao hetsika ataon'ny ANF izao. Ao anatin'ny tanjona ny ANF national zany dia mikarakara an'ity atao hoe hetsika goavana atao hoe fisakana amin'ny fety. Amin'ny volana août ny ANF national fisakana amin'ny fety 2016 première édition izy ity, izay mizotra mandritry ny 13, 14, 15, 16, 17 aogositra 2024 zao. Mizara roa ny fankalazana ny fety. Ny district ny Fandriana dia misy commune 520, dia ao anatin'izay fizarana anankiroa zay zany ny tapany voalohany zany ao amin'ny datiny 14 sy 15 août zany dia any amin'ilay commune, samy any amin'ny commune tsirairay avy ny rehetra samy eo amin'ny commune izay misy azy no mankalaza ny fety. Fanomboana ihany moa ity hetsika ity fa raha nambaran'ireo mpikarakara dia tohizana ary atao mivelatra koa izany any aoriana.